miarahaba andrendroany a tonga soa atao amin'ny foivay iresaka mikasika roa fianakaviana telo amby folo zay mandidy izao tontolo zao isika fianakaviana kely dia kely a 1% contre 99%. Ni 1% dia ireo fianakaviana ireo ary ny 99% kosa indray a dia isika nampianarina foana isika mba hatoky ireo mpanao gazety na ireo mpanao politika nefa raha dinina tsara dia azo atao hoe nobaikona mba hatoky ireo mpanao gazety sy ireo mpanao politika izy ireo dia langy faran'izay mavesatra indrindra tsy zakany lamosina akory no entin'izy no asian'izy ireo hoe nohitsika sy atokisatsika misy fikambanana vitsivitsy maromaro zay mandidy izao tontolo izao fa ny fikambanana faran'izay ngeza indrindra zany a ery ambony pyramide ery zay mitsiritsirotra mijery zay zavatra ataontsika ambony tany dia ny Illuminati izay manaramaso zay ataontsika eo ihany koa ny groupe Bilderberg, le club de Rome, les loges franc-maçonniques, Grand Orient de France, Ordo Templarium Orientalis, Skull and Bones, Prieuré de Sion sy zay tsy hoaro voatanisako eto fa maromaro izy ireo fa ireo rehetrarehetra ireo fianakaviana telo amby folo ireo no mitantana azy tsy resaka fotsiny tsika izao ny groupe Bilderberg. Ny groupe Bilderberg zay mitondra ny anarana ihany koa hoe hôtel hollandais niforona tamin'ny 1954 mivorisa taona izy ireo ary any anaty hôtely no fivorian'izy ireo ary ao anatin'ny secrena ambany fifehezany Rockefeller sy Rothschild misy fifindronana roapolo zato ao anatin'ity fikambanana ity izay ahitana fikambanany elite ny États-Unis Europa tandrefana ary ny fikambanany firenenany OTAN ny tanjona amin'izany dia ny mba hitongavany nouvel ordre mondial zany hoe anangana ny kaoera izao tontolo izao ary anangana firenena vaovao ny marika fahafantarana an'ity Bilderberg ity ho an'izay liana dia ny ilay phénix de tête zany hoe ilay voromahery roaloha nanomboka tamin'ny 18e siècle no niraisan'izy reto tetika raha naniry fatratra ny Platon philosophe grec Platon dia mbola naniry any Socrate ihany koa philosophe naniry any Platon zany i Adam Weishaupt ary namorona ny Illuminati de Bavière izy naorina araka ny torolalany franc-maçonnerie tamin'ny 1870 naparitaka John Ruskin ny fomba fianarany sy ny soratra zay nataony tany amin'ny université ny Oxford naparitaka zany fomba fianarana zany ny tanjony amin'izany dia ny hoe ny olona manampahaizana sy ny manan-karena ihany no sisa eto ambony tany ary nandrisika azy ireo izy mba piasa ny fomba fianarany izy tia olona tsy nianatra tany am-pianarana fa atao an-trano izy nianatra satria azony izy lehilahy tokana sy zanakam-panifohy fo dia tsy te hikambana amin'ny be sy ny maro Cecil Rhodes kosa indray namorona ny Rhodesia izay lasa Zimbabwe amin'izao fotoana izao i Rhodesia dia lohandohan'ireo mpanjanaka britanika izay manondro ny toerana izay tokony ho zanaina ary izy io ihany koa namorona ny BSAC British South Africa Company tamin'ny 5 mai 1895 namorona fikambanana reto olona reto dia Rhodesia sy le fikambanany Ruskin dia natao hoe The Round Table Groups na fivoriana latabatra boribory tamin'ny 1881 nahazo ny arenany Rhodes ity fikambanana ity taoriana fatesany tamin'ny 1902 niaraka tamin'ny fanampiany Lord Milner dia gouverneur général ny Afrique du Sud amin'izany fotoana zany nampiasan'izy ireo ary ny arena napiditra napiditra zazavao zany hoe ny recruter reto olona reto zay zazavao nivoaka avy amin'ny université ny Oxford na zazavao nivoaka avy eo amin'ny université ny Cambridge mba hianatra ny fianarana nataony mba hitongavana amin'ny tanjona izay irina izay anao ny kaoera zao tontolo zao ary anateraka an'ilay nouvel ordre mondial izavy ireo olona telo ambin'ny folo izay mandidy sy manapaka eto ambony tany izay manao azy ho Andriamanitra araka ny teneniko teo ery atampony ery amin'ny pyramide ery dia Rothschild manaraka azy Bruce manaraka azy le Cavendish le Medici le Hanover Habsburg Krupp Rockefeller Plantagenet Romanov Sinclair Warburg ary le Windsor na fantatra ihany koa amin'ilay hoe Saxe-Coburg Gotha
mety efa mibetsaka mahafantatra fa ho azy tsy mahafantatra dia zay izy 3 io fianakaviana 3 ireo zay zany le 1% contre 99%. Izy ireo araka ny teneniko teo dia vintsy dia vintsy fa 5 matanjaka indrindra satria izy ireo no mibaiko ny banque, mibaiko ny média, ny fitsarana, ny fianarana, ny éducation ary ny fahasalamana. Afaka manao ny andro tsara sy ny andro ratsy satria izy ireo ihany koa no mibaiko ny projet ARP zay ho an'izay tsy mahafantatra dia miangavy hitapehan'le resaka hoe projet ARP satria efa niresako ty projet ARP ty tao amin'ny Facebook dia nisy olona roa telo niteny hoe aza miteniteny foana fa ny olombelona tsy afaka manao an'izany fa Andriamanitra rery amin'ny manao n'io dia manao ny loza voajanahary. Ialako tsiny fa loza voajanahary raha tena misy Andriamanitra tsy afaka manao zavatra ratsy fa Andriamanitra zany fitiavana, zavatra tsara ihany vitan'izany fa tsy manao zavatra ratsy zany. Andriamanitra misy karazany maro dia matoby sy ny positiva sy ny negativa ny azahoantsika jiro io le manazavantsika amin'ny alina dia ny negativa sy ny positiva. Raha toa misy ny mainty sy ny maizina dia dikan'izany misy Andriamanitra tsara dia Andriamanitra ratsy. Ny dikan'izany matokoa misy ny vehivavy sy ny lehilahy sy ny femelle sy ny mâle dia misy dikan'izay. Ity projet ARP ty afaka mandefa rayon igidena ny cerveautsika, afaka manao ny horohorontany, ny tsunami, ny reny loza hitatsika reny raha ohatra tsika miandra kely dia tokony mahafantatra an'le hoe projet ARP chemtrail zany rehefa miandra kely eny amin'ny lanitra dia mahita avion tsy indraindray izy mahitsy be, tsy indraindray izy manao boribory, tsy indraindray izy manao triangle. Ireny avion reny dia mandatsaka virus, mandatsaka pollution, mandatsaka n'ireny zavatra mba ratsy ny air, ratsy ny rivotra fotsika izay ataon'olona moa hoe pollen le izy fa tsy pollen le izy satria aty apita aty tsy mitovy amin'ny any Madagasikara. Za tany Madagasikara mipetraka taloha dia tsara rivotra be any fa betsaka pollen be. Ny aty indray betsaka voninkazo fa ny reny ampidirinao an-tsaina hoe pollen le izy amin'izay mba tsy afaka ny hieritreritra lavitra atsika. Ireto olona reto ihany koa no mandidy ny fahasalamana zany hoe tamin'ny 1910 no foanan'izy reto ny médecine traditionnelle amin'izay tsika mba hividy fanafody dia amin'izay tsika lasa addictif amin'ny fanafody satria ny fanafody raha marary andohanao dia mividy fanafody aretina andohanao dia sitrana andohanao fa marary kibo ianao. Raha ohatra indray ianao marary kibo dia mihinana fanafody arety kibo dia mahafaka sitrana ny arety kibonao fa avy ianao afaka marary raina marary lamosina. Ohatran'izay zay mba tonga azy reto nanafoanan'izy ireo ny médecine traditionnelle. Mbola reto ihany koa ny mibaiko ny média. Mahatonga azy mibaiko ny média dia raha mijery télé tsika dia zavatra mitovy foana ny asaina ny alefa dia ny hira mitovy izay olona miboridandridina resaka vola amin'izay mba manira an'ireny ny tanora sy ny zaza dia lasa manaona foana, lasa mangalatra, lasa mamitapitak'olona, atao daholo le vidéo ultra violent. Amin'izay le olona rehefa mijery ny vidéo iny dia mijanona ao an-tsaina dia efa tsy misy tsirony intsony le vidéo vita dia lasa manao acte dia ny sasany zay arma vita dia amonona fianakaviana mandeha any am-piangonana mamonjy olona mifanojo aminy any am-pianarana. Eo ihany koa ny anatin'le média satria mila tsindrina kely fa ny média zay mbola miteny zavatra maro eto ambony tany dia any Russie ny ahitana azy fa nakamarozan'izay dia lainga daholo. Raha misy ny média, raha misy mpanao gazety afaka miteny marina dia raha pitson'iny ny olona iny tsy hitanao amin'ny télé intsony na tsy hitanao amin'ny radio, tsy henonao amin'ny radio intsony, sombaina ny dossier amin'izay tsisy olona afaka mampiditra miasa azy intsony. Teo ihany koa tamin'itony mpanao gazety tony ny média dia navoaka le hoe Apollo 11 nandeha tany amin'ny la lune. Tsy nisy olona afaka makany amin'ny la lune satria noho ilay ceinture de radiation de Van Allen dia tsisy olona afaka makany satria zany radiation de Van Allen, ceinture de radiation de Van Allen zany dia rayon tsy hita maso le izy fa mandoro, zany hoe
mbola lavitra kilometatra lavitra an'le izy ianao zany a de mba nalefa taloha nandehanatry Apollo 11 Apollo 11 tany amin'ny la lune hoy a de nalefa le singe natao cobaye tany a de tsy tonga tany akory singe iny a de mba iforetra zany hoe taloha reto olona reto a miteny hoe nandeha tany indray fotsiny izy ny tany a de tsy nandeha tsonty tsy logika zany raha tena azo ale any a mandeha nivezivezy isa-taonana isam-bolana ary noho ny helatra fahafantaran'zareo hoe tsisy olombelona afaka makany a de amin'ny 2033 indray ondry zareo zany a izay vao afaka makany zay vao iverina any amin'ny la lune ary raha ny tany ny Amerika fatatsika fa faran'izay mieboebindrindra eto ambony tany raha zareo tany a de fa nanokatra base militaire nanomitady nanao fitrandrahana pétrole bombardena daholo ny lunien zay olona mipetraka any amin'ny la lune de natao daholo fast food sy ny building rehetrarehetra dia tsy possible mihitsy na tsy logique satria raha tany zareo de hoan'ny mpanao gazety a ho an'izay journaliste zany le pakasary a ko ny fantany tsara raha mahay makasary izy fa misy aloka am'le parasol misy aloka be aorinan'ireny olona le manatsatoka drapeau reny a de jereo ary tsy misy étoile le izy de ao amin'ny Mexique ao amin'ny désert Mexique ihany nanaovana le izy de atao hoe nandeha tany la lune ny éducation ndray a de izy rehetra ihany no mibaiko zay fianarana tokony anarana zany hoe zavatra tsy tokony natao zany zay rehetrarehetra tsy ampitatra an'le sain'le zaza de le zavatra mitovy ihany no isa-taona iny foana no ianarana de amin'izay le zaza tsy mieritreritra lavitra fa iny ihany no an-tsaina zany obligatoire tsy maintsy ampidinao an-tsaina satria misy ary amin'ny tapony ambony ary no mibaiko ny rehetrarehetra ny politika indray a de mbola rehetra ihany koa mibaiko azy a niteny eto amin'ny farany hoe tamin'ny vidéo nataoko farany hoe ONU no mibaiko ONU mbola baikony ry maso amin'ny pyramide ambony ry a de izay tiany apetraka no apetrany eo raha misy fay kely zao a hoe misy présidence ty avy amin'ny groupin'izy ireo ny eo a de raha tsy izy ahongana de za izy liquidena voany accident na voany concert ohatrany nahazo ny Kennedy sy ny tariny zao a de avy eo iny olona iny antanina hoe groupin'izy misy azy a ary avy amin'izy amin'ny firazanany satria raha vao tsy liana royal zanaka mpanjaka na zavina mpanjaka ary tsy mivoaka avy amin'ny université ny Oxford sy Cambridge de tsy afaka mitazona toerana ambonimbony ianao anatin'izay ihany koa mba tiako tsindrina kely ny politika Madagasikara avy de mampiomehy sady mampalahelo maika nandeha hamonjy 9 millions satria 9 millions ny karaman'izy reto mety 9 millions d'ariary miampy an'le crédit sy ny essence de miditra le tanimbary zay olona tsy mbola niditra tany tanimbary manosika baramba zay olona tsy mbola nanosika baramba sy mivarotra charbon varotra samposy natao aby zao rehetrarehetra zao satria maika namonjy an'le hoe madame le député na monsieur le député de atao daholo zao rehetrarehetra zao mampiome le sady mampalahelo fa le zaza le majinika eny mampalahelo misy reny olona reny tsy manana ainao manjery tsy mahafantatra Facebook de mbola tsy mihitatra le saina de manaiky zay zavatra ataony reny rehetrarehetra de kela daholo tsy manana soa le izy atsipitsipin'ireny mpanao politika mpandainga menakavy reny de mba mihinana ao amin'ny fianakaviana izy androany zarany aza fa lery zareo mihitsy ny tena tsisy henatra ary tsisy fitiavan-tanindrazana na ny ray fa fitiavan-tena ihany no an-tsaina zay tsetsatsetsatsiaritra ihany izy rehetra ihany koa no mibaiko ny banque satria mibaiko média mibaiko ny banque mibaiko ny fitsarana zany hoe tsisy fitsarana afaka hitady ze moyen androdanana an'ireto olona reto no afaka hitsara satria fomba fiasan'izy reto dia firenena ao anatin'ny firenena meko exemple kely nareo hoe ny ao amin'ny Washington DC zao ao an'Amerika fa saingy tsy États-Unis no mandidy azy ny Monaco zao aty a France fa saingy état manokana fa tsy Monaco no mandidy azy fa état mitokana mihitsy ny City de Londres ao a Londres fa tsy Royaume-Uni no mandidy azy fa état manokana zavatra ohatran'izay ny fomba fiatan'izy reto ny Vatican ao Italie fa saingy état manokana fa tsy Italie mihitsy no mandidy azy izy reto ihany koa no
no namorona an'le baiboly sy le fomba fivavahana atsiditra lavitra amin'izay a satria religion sy politique efa ivay tsy manao raha ohatra kosa indray a misy zava-dratsy hitako a raha vao misy zava-dratsy kosa indray a hitako atao mpanao politika malagasy satria za malagasy a dia zay zavatra tsaratsara amin'ny malagasy no tiako ary manaparitaka zay zavatra marina amin'ny malagasy a raha misy zavatra hitako dia teneniko fa efa ivay a chaîne documentaire sy historique ny ataony a dia manaraka an'le histoire zay taloha tany a dia reny zany ny tena asany efa ivay fa tsy manao politika sy tsy manao religion satria zavatra mitovy a ny politika sy ny religion ary raha ianao mikasikasika an'io dia tonga dia voaliquide tampotampoka satria reto olona reto zay milazalaza zavatra marina zany a ka misy olona maromaro manaraka an'le olona dia ranamaso dia noho izay zavatra zay a dia tsy dia miditra amin'io a satria tany Madagasikara mety mbola nazatra mety nasa ihany a rehetra landalina tamin'ity meko ohatra ray a nahazo Michael Jackson sy Bob Marley a no izy ireo malaza na ran'olona be tabe a tsy mainty hoditra rery ihany naraka an'izy ireo a fa ny olona iran'izao tontolo zao dia lasa mpanjaka mpanjaka ny reggae mpanjaka ny pop musique dia natahoran'ireto olona reto a to mahazo olona be tabe loatra ity zany a ary miteny marina satria raha inonao a ny tononkirany ireo olona reo a dia zavatra marina zavatra ianany eto an-tany a ny zavatra fenin'ireto olona reto a no tantarenao anatin'izany hira zany dia hitany hoe miteny zavatra marina ary tafiditra ao an-tsain'le olona le zavatra tantarainy a dia Bob Marley a nomena poison tamin'ny kiraro a dia zay nafaty azy i Michael Jackson kosa indray a bouton fotsiny tadiavany pomade tany amin'ny dokotera dia iny lasa nazahoany cancer a lasa nafotsy be anazy iny dia iny izy nafarany mo maty iny ihany le raha nanomboka nampidiran'izy rehetra ny baiboly a sy ny fivavahana tamin'ireo toerana nalainy izy mianakavy ireo a dia nampidirana ny baiboly sy ny rehetrarehetra fa saingy izy zany a manao azy hoe philosophe manao azy ireo hoe manampahaizana fa betsaka contradictoire be mihitsy ny zavatra nataon'ireto olona reto dia izay maha philosophe anazy zay a dia asisika an'izareo a le zavatra tokony tsontsaintsika dia tsy mieritreritra lavitra tsontsika fa raha tena mieritreritra tsika dia betsaka contradictoire be a ny satria izy reto no napiditra zany fianarana hoe avy any tiako tsindrina kely aloha alohan'ny andehanako lavidavitra fa ny ADN ny olona raha zao tontolo zao efa nataon'ny archéologue sy ny historien ADN daholo a dia ADN africaine daholo ny ao anatintsika rehetrarehetra na reny vazaha mangamaso maitsomaso na azetika na karana na inona dia ADN africaine daholo ny ao fa ny tiako andehanana le zareo ny teny hoe nipoitra avy an'Afrika ny olombelona dia misy a ramatoray Lucie izay préhistorique farany hitany zareo dia natao endrikendrika gidro le olona natao endrikendrika singe satria no fanambanibanina mainty hoditra dia natao endrika singe dia izy ihany koa mampianatra zavatra diso satria avy any nipoitra avy an'Afrika dia manao endrika singe dia mandady dia avy eo mitsangana dia avy eo mandehandeha dia avy eo indray a amin'ny moment anankiray a nampianarina an'izy roa io fa ny ray livre dia ny anankiray bible zany hoe livre samy livre izy roa fa ny anankiray fianarana tsotra dia ny anankiray any am-piangonana dia ny fiangonana indray a natao hoe i Damaseva dia tonga dia mangamaso be a blonde be mihitsiny a dia hoe nibolabolaina tamin'ny vovoka dia nalaina avy tamin'ny tolatezany Adama hoy ny Eva anaty baiboly misy hoe ho tonga ohatran'ny mpangalatra dia raha ho tonga ohatran'ny mpangalatra izy mpangalatra sy ny dahalo any Madagasikara tratra ny fitsaram-bahoaka dia anaiky tonga anao an'izany hoe Jesosy raha tena misy tokoa hoe ho tratra ny fitsaram-bahoaka eo misy na tonga dia ho tratra ny daroka bomba tsy pita aty dia ina amin'ny amaika anazy amin'izany ary raha ohatra izao andodona ao an-tranoko ambaravarako na izy mety tsy andodona satria ho tonga ohatran'ny mpangalatra mikaratakarata ao zao ohatra ny varavarako dia efa miambina mikobay ana amin'ny bombe lacrymogène mialatsiny amin'ilay masomanga ny Jesosy fa mety ho janjina be izy miverina any an-danitra raha za mahatratra anazy fa tsy eritreritra an'izay aho hoe mety Jesosy zany fa aleoloha alefako miditra izy dia avy eo ny mifanazava anao
tsisy olona afaka anao n'izay mihitsy dia hitanareo amin'izay ny contradictoire za tsy hiditra lavina fa leotsika samy olombelona samy manatsaina fa tsy ny sainy reto olona mampiditra reto fianarana reto akory no amboniny atsika fa samy olombelona atsika samy Andriamanitra fa le Andriamanitra teneniny dia izy le ry ambony ry manao azy Andriamanitra fa atsika hono ny olombelona fa ny eto ambony tany tsika samy Andriamanitra matoa izy reto mbola mitady moyen hatramin'izao ny ahafantarana hoe fomba manahoana no ahafahan'ny vehivavy mitondra zaza sy volana ao ankibo hatramin'izao dia mbola ady be zany dia fomba manahoana tsara moa ny ivelomany zaza iny ao anaty kibo anatin'ny 6 volana natao daholo efa nasiana lehilahy mitondra zaza fa tsy ampy 2 semaines akory le zaza ataoko anatin'le kibon'le lehilahy dia maty le rangahy ary zany no mahatonga azy ireo miady fantatra amin'izao amony zaza mena amony zaza kely faran'izay betsaka indrindra raha mandinika ianareo tamin'ny 2018 natao 11 vaccin ndray mandeha tonga dia asisika amin'iny zaza iny dia nefa indésirable mamono an'le zaza dia lasa nanaovana an'izany mba afaty zaza betsaka be na mba avendrabendran'le zaza satria le zaza mbola mahita zavatra mbola tsy fahitantsika dia iny mason'le mahita le zavatra tsy fahitantsika iny nitindry zareo hita satria raha mbola betsaka ny vehivavy miteraka eo ihany koa nanaovana ny fisà na contraception fisahany a Madagasikara io satria ny Afrika sy ny Aziatika mbola mibetsaka miteraka marobe dia mba aingakaingana le zavatra le tanjona tindry zareo atao zany dia atao vitsivitsy ny olona eto satria mety hovizana izy la raha ho bombardena dia efa bomba ohatrany nahazo any Sri Lanka reny ane re olona fa zavatra atao satria atao begabe le olona ho confinena amin'ny toerana anankiray dia moramora famonoana azy dia miavitsy ny olona satria raha mamaky baiboly dia efa nataondry zareo ao anatiny ao tompoka le isan'le olona tindry zareo petraka eto ambonin'ny tany zany mahatonga an'le hitanareo le attentat be dabe amin'izao olona be dabe mihitsy maty jere fotsiny le réfugié reny olona efa vidina any amin'ny présidentisme anakavy any dia anaovan'ny zareo sorona sy le hitongavany zareo aingakaingana dia alatsaka any anaty rano na vonoandry zareo dia mody atao hoe nisy réfugié be dabe indray tary latsaka avy tanaty rano ohatran'izany ny fomba ataon'izy reto zany dia zay mba tonga azy hoe atao le vaccine mba tsy dia izy zaza maro velona eto dia amin'izay aingakaingana ny tanjona aliany zay indray fa ity resaka telo amby folo reto ity resaka fianakaviana telo amby folo ity mbola utilisako satria raha ataoko lavabe loatra le vidéo dia lasa monamonaina le olona hijery dia leo atao fohifohy dia toizako indray izy amin'ny manaraka dia isaorana betsaka dia mialatsiny any amin'le feo kasikasika satria ny sombasombainy projet ARP ny rivotra tia France dia lasa fempifempina daholo ny orona dia isaky mivoaka ianao dia sepotra lava dia ohatran'izay za ty sangisangy ary ty meme satria ny amin'izao fiainana zao tsy fiainana ratsy be ty aleo mba atao sina meme amin'izay mba moramora mandeha ho azy satria ny amin'izao fotoana zao ny aty tsika rehetrarehetra na ny Madagasikara tamy mitsikitsiky lava reny lasa mba mijombojombona lava malahelo lava satria tratran'le zavatra aparitaka andry zareo avy eny amin'ny rona mba miandra kely maso dia jerevana le semtray dia jerevana ihany koa le projet ARP ho an'izay afaka mijeran'izany amin'ny Google dia tsy indraindray ohatra meme foana zay ihany foevay satria za ty sangisangy be dia ialana tsiny non tsy mialatsiny zany foevay fa dia efa ohatr'izay foevay tsy mitsikitsiky tsy meme lava dia veloma daholo manaraka indray azadiny moa ny miabone satria mbola misy any tsy mahafantatra hoe ny abone tsy mila mandovola fa klikena fotsiny le hoe misabone dia tafiditra ianao satria arakaraka ny abonevanareo ao dia mba activevanareo le notification amin'izay mba isaky ny mamoaka vaovao mamoaka vidéo info éveil dia tonga dia mba afaka mijery direct anareo zay efa isaorana daholo dia manaraka indray veloma daholo ary